miarabantsika indray manaraka ny ASMTV. Andro vitsy sisa dia higadona ilay hetsika lehibe izay karakarain'ny vondrom-panabeazana Saint-Menekaso efa 7 volana Novambra ho avy izao. Klita Matoa 12 taona izy, anisan'ny nahazo ny mention très bien teto amin'ny vondrom-panabeazana ASM sokajy teny nisy azy. Nisy ny fanadihadiana nataon'ny ASMTV momba azy araoary. Ny anarako dia Klita Matoa, 12 taona aho, nianatra ato amin'ny cours ASM Manalakely, dia afaka bac série D, mention très bien. Tia manao fanatanjahantena aho, dia tia mitendry mozika, dia mianatra kelikely ihany. Afatra ho an'ny tanora malagasy dia ny hoe tsy miezaka mandritra ny herintaona ihany fa ny fomba fiainana sy ny fomba fianarana hatramin'izay. Ary manome fisaorana ho an'ny ASM aho satria ao anatin'ny vatana tomady no misy ny saina matsilo ary ny fahaizana amampahalalana no lova tsara indrindra. Izany rehetra izany no ahafahana mikatsaka fahendrena sy fanahy tsara. Sokobis firy taona zay no nihinanako ny tena tsara efa nihinana eny biscuit 18 petit beurre tsiro zany kay zany fofona dobera zareo koa ty biscuit au lait ay varim-bazaha ronono afaka misafidy fonosana kelikely koa ny samy tsara avokoa Sokobis ilay tsara indrindra hatramin'izay ka hatramin'izao. Sokobis gaska tsara. Misaotra antsika nanaraka hatramin'ny farany ary eny amin'ny Daikisakatso izany fotoana misabotsy ho avy izao.